Angie Bettelman, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Tel Suruariv. Vous présente Nivava. La fagina ara-pasalaman, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Les minoteries de l'océan Indien. Manolotra anao ny vaovao. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF, manolotra ho anao ny fampahalalam-baovao. PEF, parcours études en France. Nataon'ny mpitandro ny filaminana fisavana na perquisition ny trano fonenan'ny mbola rajona eny Ambohimahitsy androany ahina ikasa anongam-panjakana na soupçonné d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État no antony ny fisavana raha nirolaza. Nisehona trangana volon'olona tao amin'ny fokotany Betsingilo, commune Betsinjaka, distrikany Toliara Faharoa, Omaly Ariva. Vehivavy mpandraharaha iray no lasibatry ny vono ary lasan'ireo olon-dratsy avokoa ny vola tao anatin'ny fiara. Iray andro mialohany anatanterahana ny fandevenan'ny mpanjakavavy Elizabeth II, misesy ny fametrahana afatra fiara miory ataon'ny mpitondra maro avy amin'ny firenena samihafa. Ny andinindinin-jay avy hatrany. Alahady 20 septambra 2024 ankafaliany indray tombokilasy tombokivavy no anaterana ny arahaba ho antsika rehetra izay manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV ho amin'ity alina ity. Anasana antsika rehetra ary anaraka izany hatramin'ny farany. Faraky ny hitantsika tao amin'ny lohatenim-baovao, nataon'ny mpitandro ny filaminana fisavana na perquisition ny trano fonenan'ny mbola rajona eny Ambohimahitsy androany. Ahina mikasa anongam-panjakana na soupçonné d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État no antony fisavana raha nivolaza. Fanadidina entiny Mirana Clara. Androany tokony tamin'iray ora sy sasany atoandro teo, zandary miisa 4 no tonga nisava ny trano fonenan'ny mbola rajona teny Ambohimahitsy. Voarohirohy ho mikasa anongam-panjakana na soupçonné d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État i mbola rajona antony fisavana ny trano fonenany raha nivoalaza. Manodidina ny adiny 4 no nanaovana ny fisavana na perquisition hoy ny mpisolo vava azy. Dia nataony fisavana ny savaina daholo na ny trano Andriamatombola Rajona na reto trano hitanareo akaiky eto reto izay an'izy ireo fa misy mpanofa-trano. Ny savaina hatramin'ny trano mpanofa-trano ny savaina hatramin'ny tena hoe afa-po tanteraka ny zandary zany tsy nisy ninina moa zany hitany tao fa dia hitantsika ny toyany. Ny antony nanaovana an'ilay fisavana raha lahy ao anatin'ny taratasy dia hoe soupçonné de atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Ho an'ny mpisolo vava, tsy mitombina ny filazana ny fikasan'ny mbola rajona anongam-panjakana noho izy any amponja nanomboka ny taona 2024. Zaho aloha zany mahita hoe efa ataontsika hoe efa karazana acharnement le zavatra. Ny antony dia tsotra, tsy voandroany no nisy an'io perquisition io. Fa ny telony zao raha ny fitadidiavako no nanao an'io ny anankiray tamin'Andriamatombola Rajona mbola tsy tany amponja dia ny anankiroa izy efa any amponja io. Zay moa zany ny soupçonné-na hoe mitady anongam-panjakana ka tsy fantatro hoe fanonganam-panjakana ohatry ny ahoana moa zany le izy satria le olona any amponja nivady aman-jana no ato. Tsy aivony tao anatin'ny 3 taona no voafonja i mbola rajona. Ny taona 2024 no nosamborina ary nahiditra amponja teny tsy afa izy. Nafindra teny Imery tsy atosika tamin'ity taona ity ary efa namoahana didy isan-karazany izy no izao atao perquisition izao ny trano fonenany. Nisehona trangana von'olona ny tao amin'ny fokotany Betsingilo, commune Betsinjaka, distrikany Toliara Faharoa, Omaly Ariva. Vehivavy mpandraharaha iray no lasibatry ny vono ary lasan'ireo olon-dratsy avokoa ny vola tao anatin'ny fiara. Kolo TV Toliara.
Omaly tamin'ny anora ariva no matsitsadrano no tofirin'ireo olon-dratsy tao anatin'ny fiarany raha vao hiditra ny tranony eto Betsingilo, komuna Betsinjaka, distrikany Toliara faharoa, irasoanantenaina Jessica, vehivavy mpandraharaha. Taorian'izay dia nalain'ireo olon-dratsy avokoa ny vola teny aminy. Raha ny filazan'ny mpiambina dia miisa 3 ireo olon-dratsy ireo ka ny iray nanambana basy azy. Vohako vavahady raiky ty, vohako koa raiky roy. Le anakolaky raiky amizay boka antany le zaho amizay boka toagna manoko vavahady io. Misy lika amizay madamo io. Le nday basy amizay raiky boka direct zaho amizay ty hiagny aloha. Lomay amizay reo mivantagnatra ty mangalaky mesa ho zay. Niala amizay reo direct mandeha ambito amizay raiky zany mamoriky amin'io. Direct mivoaka vavahady reo direct hazo lave. Niakatsy moramora reo ty mivoaka agny le zahay maro manao hazo lava le tsy mba lisy olo taitsy manenty ty olo tsisy olo taitsy. Magnaraky amizao zahay lamizay valahiko zay magnaraky reo letoagna tinifia reo amizao ilay valahiko zay rentsaky toa ibalagny. Raha ny fanazavany ilay mpanampy anefa tsy tao an-trano ilay mpiambina tamin'io fotoana io fa ireo zanany no nanokatra ilay vavahady ka isan'ny antony nahafahan'ireo olon-dratsy nanatanteraka ny asa ratsiny. Zao zany tantsano taroy zao angalakilaky ilay vavahady iny ka entiako ataoko pneu indro nipoaky dia nivola tamin'ny ajara to asiko entosiko mipoaky pneu tôbily mamanao tserika amizao mipoaky indroa basy iny dia entiako madaminay fa mitsirara amin'ny volant eo lohany iny sady naneny mare klaxon ny tôbily iny dia gardien moa tsy tatoa tamin'izay fa anandreo ro namoa lala iny dia zay ro natafily tsy mpamaraky iny tatoa dia rehefa bakeo amizay madamiko efa tsy natsiaro tena iny nandesy nijala tamin'ny saky iny. Nihily tsara vavahady trano. Vavahady nihily fa zao amoa azy ro nahitaka raha hafahafa ivelany teto io dia tsy afaka niboaka fa zao sanandro mipay aho hoe ndao alao saky nisy jala toy fa nomaly tsy nivolan'izay mihitsy fa tsy matsiaro tena ro nihitako anaty tôbily ao. Manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana sy ny tompona andraikitra misana ny filaminana ny fianakaviana Manamanjo mba hijery akaiky izao toedra raha izao. Ny zavatra tianay hiavia moa izao satria mahavelombilonanay tsy mahafaty tompoko vavy Jessica antony nohony tsy filaminany fandriam-pahalemana zao ka izahay mangataka amin'ny fanjakana mba hijery ankaiky satria zao ny zavatra mahaory anay. Efa eo ampelantanan'ny tompona andraikitra moa ny rara ary efa miroso amin'ny fanadiadiana izy ireo amin'izao. Toerana roa androany nahitana ny fivoriam-bavaka ny mpino amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy. Teny amin'ny fiangonana 7 hektara ireo tsy mankasitraka ny voka-pifidianana no nitarika ny fiaonam-be ny mpino. Tao ireo nijanona teny amin'ny foibe teny Ankorondrano. Fanadidina entiny Mirana Clara. Nisitaka tao amin'ny foiben'ny Jesosy Mamonjy androany ireo mpino tsy mankasitraka ny voka-pifidianana. Teny amin'ny fiangonana eny 67 hektara no nanatanterahin'izy ireo ny fotoam-pivavahana sy ny fiaonam-be ho an'ireo mpino eto Analamanga sy ny manodidina. No ny fisian'ny mpitandro ny filaminana sy ny fisavana eo am-bavahady sy isorohana ny fifandonana no antony fisitana raha ny fanazavana. Satria ity misy ny fanatrehan'Andriamanitra fa rehefa any dia polisy be dia be any. Ara-dalàna tsara ny hetsika nataonay fa tsy fanatsihan'Andriamanitra ny ato fa tsy resaka fahafa fa fiangonana dia mivavaka. Fa zay avy any Ambositra dia 100% manohana an'izao convention atao eto zao fa tsy fitondran'olo tokana ny Jesosy Mamonjy fa mpino eran'i Madagasikara. Mbola teninay foana ampino Jesosy Mamonjy fiangonana tsy amin'ny pasteur anankiray akory. Tsisy tompo fiangonana amin'ny pasteur na avy amin'iza na aniza fa ampino Jesosy Mamonjy fiangonana fa misy hetsika efa ho atao mpino tsy ho ela ihany koa mpino mahadidio fa tsy misy pasteur dia hita zareo hoe iza manana maro anisy. Etsy ankilany ho an'ny teny Ankorondrano nisy ihany koa ny fotoam-pivavahana ary hita teny an-toerana ny mpitandro ny filaminana. Ny toy ihany koa ny fisavana ireo mpino amonjy ny fiangonana. Raha ny fanehoan-kevitra ireo mpino teto amin'ny foibe tsy manara-dalàna ny fiaonam-be no karakarain'ny mpino teny 67 hektara androany. Ny foibe Ankorondrano no toerana fanaovana ny convention ary ilaina ny fahazoan-dalana avy amin'ny mpitarika ny fiangonana amin'ny fanaovana izany raha ny fanazavana. Fa misy
ohatrany hoe fizarana kely eo amin'ilay fivavahana satria sady misy aresosantsy misy aty akoron-drano. Za moa zany manaraka an Jesosy fa tsy manaraka olona dia izako hoe somary tery tao sosantsy dia nakaty akoron-drano satria fiangonako ny Jesosy mamonjy dia izay fiangonana Jesosy mamonjy rehetrarehetra dia hidirako daholo. Hivavaka ty akoron-drano fa avy namonjy fahoriana zay dia teny mivavaka rehefa raty. Ato fohy benay dia fa ato zay. Zay eto ihany eto akaiky eto dia tato koa zany tezany ray aman-drenonay anao. Tsy aivina trany. Taorian'ny fahafatesan'ny filompitatana ny fiangonana Jesosy mamonjy, ny pastera Ratafy Léon no nanomboan'ny disadisa teo anivon'ireo mpitandrina tao amin'ny Jesosy mamonjy foibe akoron-drano. Vokany, nakatona ny foibe Jesosy mamonjy akoron-drano ny 7 febroary 2024. Taorian'izay, namoaka tondrozotra hanokafana ny fiangonana ny fanjakana ary nametraka fepetra ahafahana mikarakara fifidianana izay ho filohan'ny fiangonana. Ny Alahady fa 1 ny volana Jolay taona 2024 lasa teo, vaky ny ady tamin'ireo sampino. Antony, ny tsy fanekena ny voka-pifidianana izay nalany ny mpitandrina Randrianatoandro Raymond. Ankehitriny, mizara ny mpino eo anivon'ny foibe akoron-drano. Ireo manohitra ny voka-pifidianana nanao ny fiaonam-be androany, ary ireo manaraka ny mpitandrina voafidy ny janona eny akoron-drano. Anamafy ny hetsika ho fitakina ny andoavana ny vola mahakasika ny tampim-pandehanana misotro ronono. Ny sendika ny mpiasa-panjakana misotro ronono araka ny fanabarana nataon'izy ireo. Efa maro ny antanatohatra nandehanana raha ny fanazavana, saingy fifaninana andraikitra no hita. Io na saina. Antaonany maro no tsy nandray vola mahakasika ny tampim-pandehanana misotro ronono na ny indemnité d'installation à la retraite ireo mpiasa-panjakana. Efa nisy ny didim-pitsarana nanomerary ny sendika izay nitaky ny andoavana izany, saingy tsy manatanteraka ny fanjakana raha ny fanazavana. Fanentanana ny mpiasa-pirenena misotro ronono manerana amin'ny Madagasikara amin'ny fanangonana an'ireo atotan-taratasy rehetra hoentina mitaky ny fanatanterahany fitondram-panjakana indrindra fa ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola-panjakana anty didim-pitsarana laharana aotra 7 tsipika CEP tamin'ny 9 aprily taona 2024 ity. Mila ny fahatongava-tsainantsika mpiasa manoloana ny atso-dray sy ny fanapara-pahefana izay ataon'ny fitondram-panjakana izay maneritery ary mampitahotra sy mampiororo ny mpiasa mba tsy sitraka anio zofotra izay zofeno izay tokony efa nisotrahana saingy nahaton'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny note de service nataon'ny DGFAG tao amin'ny ministère ny finance. Hiditra amin'ny fahenim-bolana izao ny voan'ny didy, saingy manao be marena ny mpitondra fanjakana ho hiatrany reto sindika ireto ka hanamafy ny hetsika fitakinany zony izy ireo. Ny ray aman-dreny no mpitondra, ny ray aman-dreny no miahany zanaka amin'ny zavatra tohitony, ary mba tsy ho sanatria tsy hanao papango paoka zanaka koa ny ray aman-dreny, fa mba tena ho ray aman-dreny ho tiany zanaka ary manaja ny lalàna satria firenena tan-dalàna, fa fanatanterahana ny didy satria ny tsara tsy afaka manerin'ny ministeran'ny toe-karena sy ny vola handohan'ity vola ty omeo mba tsy hanenena na ny teny mahitsy tsara ny syndicat ny F3e tapitra ny ray volana amen'ny assemblée générale teny akatso efa mihoatra zao noho izany oka tsy arirarira fa zonay io jereo tsara ny volan-jaza sy ny hofatrano fa hanenena nareo mpitondra amin'izao fotoana io raha sanatria misy zavatra kely mivadika so sanatria zay lazany andray fa hoe mpanakirotana na mpanonga-panjakana fa io tsy maintsy ho toy izany fa rehefa tsy azo misy fotoana mialatsiny aminareo zay Efa maro ny fangatana fiaonana nataon'ny syndicat-ny mpiasa-panjakana misotro ronono teo amin'ivon'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola raha ny fanazavana hatrany, saingy tsy mbola nazombaly ny hatramin'izao. Nahitana fiakarana ny isan'ny olona voamarina fa mitondra ny tsy mikaretina VIH sida Anosy be Elville amin'izao fotoana izao. Araka ny antotanisa avy eo anivon'ny fandrindrana nasionaly
ho an'ny ady atao amin'ny tsimokaretina ity. Raha ny vokatra azo farany misa 5 ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimokaretina VIH sida any an-toerana ary vehivavy mivarotena avokoa ny ankamaroan'izy ireo. 70 amin'ireo tranga ireo izay hita ao an-tampon-tanàna ny Nosy-Be raha toka 10 kosa no hita any Jamanjary ary 7 ireo vehivavy mitondra voaka no tratra nyity tsimokaretina ity. Amin'ny mahatanàna be mpizahatany ny Nosy-Be manjaka ny tourisme sexuel any an-toerana amin'izao fotoana izao izay isany mampirongatra ny fiparitany tsimokaretina ity. Dia mijerena ny momba ny VIH sida satria efa nisy etude natao taty tamin'ny herintaona nahitana vehivavy bevoka maromaro izay mitondra ny tsimokaretina. Natao ny suiviany reny sy ny olona tsotra izay mety mahafeno fepetraka natao test dia positif dia tena niakatra le izy ary somary mitady hitatra satria zone touristique ny eto Nosy-Be tena actif sexuellement na tena miasa mafy mihitsy izany ny resaka tourisme sexuel dia mila mandray andraikitra aingana dia izay mahatonga anay midinay fotony tsy manaitra ny autorité locale ahafahana misoroka ny tsy hitarany izany sy andray ny fitsaboana ho an'izay efa voan'ilay tsimokaretina. Manoloana io nisy ny fivorinana manokana namoahana fehi-kevitra mba ahafahana misoroka ny fiparitany ity tsimokaretina ity ka andraisana fanapahan-kevitra izay atolotra eo anivon'ny anteny meram-pirenena avadika ho lalàna. Ankoatra io mitobaka sy miparitaka eny anivon'ny fiarahamonina ao Nosy-Be ihany koa amin'izao fotoana izao ireo zava-mahadomelona mahery vaika indrindra fa ny rongony izay manamora ny fiparitany arety mifindra amin'ny alalan'ireo fitaovana ampiasain'ireo tanora amin'ny fitsindromana zava-mahadomelona ity. Ny Québec moa zany utilisateur na drogue injectable ny filaza azy raha miteny vahiny izay hita fa betsaka izy eto na amin'ny réseaux sociaux efa milaza anazy amin'ny télé amin'ny haino aman-jery efa misy an'izay miakatra izy satria zone touristique à Nosy-Be ary nisy ny fihaonana tamin'ireo olona victime lazainy koa victime izy satria tsy vokatry ny fonina nanaovany azy fa andrakandrana dia taraiky tamin'ilay izy ny akabeazany te hiala fa tsy afaka tratra le dépendance dia nitady vahaolana satria ny fanaovana ny drogue io koa dia mifavoriser ny resaka fifindran'ny aretina VIH sida izany hoe tamin'ireo olona mampiasa ny drogue injectable ireo izay sy raingy mifanolosolo ampiasaina amin'olona maromaro zany dia nahitana olona voan'ny tsimokaretina VIH sida. Hisaraka izany ny fananganana komity hiady sy hiaro ary hanentana fa indrindra handray an-tany ireo mpifoka sy mpitsindrona zava-mahadomelona mahery vaika ireo izay hita fa mitondra ny tsimokaretina VIH sida ao Nosy-Be Elville manomboka izao. Dia ny fanadihadiana ary no mamagana ny tapany voalohany fampahalalam-baovao manana fotoananao aorian'ny doga varotra. Isan-taona maro ny manapaka ny ala, maro ihany koa ny manao teviala. Nefa misy ny roa fiasa RET plus ahafahana mandray onitra karbona rehefa misoroka ny faharipana sy ny faharavan'ny ala na ihany koa mampitombo ny velaran'ala. Hoentina mampandroso any Madagasikara. Maizina be izany Marco Boum. Mangina be izany Marco Boum. Resaka ataoko aminao monsieur le commissaire. Lobaty hein. Resaka hoe inona moa zay? Fa nga tena hoe tsisy mozika mihitsy ba ina. Zany hoe. Boum. Vaovao balika boum fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro misy jiro entanana efa miaraka amin'ny radio sy MP3 ary afaka mamahana finday manomboka amin'ny 900 ariary monja isan'andro mandra-pahaveninao ny vidiny manontolo. Balika mamiratra no avika. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF.
Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Le groupe EMA et l'Omnes Éducation. Parcours études en France. Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la PMI Madagascar. C'est un travail très difficile d'attraper les bébés qui bougent et de changer leur couche en même temps. Avec la couche culotte Molfix, changer les couches est maintenant très facile. Je la déchire et l'enlève là où je l'attrape. Je remonte la nouvelle en un instant. J'emballe la couche et la jette. Moi et mes bébés sommes heureuses. C'est ainsi que se propage le mouvement de bonheur Molfix. Allez les bons mamans, essayez la couche culotte pour bébé Molfix. Rejoignez notre mouvement de bonheur. Molfix, grandir heureux. Ny signaly no isan'ny manalefaka amin'ny fiovan'ny toetr'ny andro. Hiara-entana isika, hisoroka ny faharipahana sy faharavan'ny ala. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misatra amin'ny telo sy roa arivo. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amin'ny nahandro rehetra. Vokatra vita malagasy ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra. Tsy oela, ny lafarina sy le pain amin'ny lanjany 1 kilao. Les minoteries de l'océan Indien. Vita malagasy. Sarobidy ny ala, arena ny ala, ilaina ny ala. Antoka ao fampandrosoana lovanjafy. Ny fampitomboana sy ny fiarovana amin'ny velaran'ala. Adidiko, adidinao, adiditsika. Tafaverina indray ato amin'ny etapany faharoa ny fampahalalam-baovao ny Cool TV. Vaovao mikasika ny valanaretina Covid-19 avy hatrany anokafantsika izany. Olona miisa 9 tamin'ireo fitiliana 4,900 no voamarina fa mitondra ny valanaretina Covid-19 raha ny antontanisa navokany Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka androany. Nandritra ny herinandro ny 10 hatramin'ny 19 ny volana Septambra. Ahitana tranga miisa 3 eto amin'ny faritra Analamanga sy any Amoronmany. Raha toka any amin'ny faritra Mahatsiatra ambony mahery miisa 2. Tsy nisy ny namony ainy saingy miisa 3 ireo marary anaty tranga fahasarotana na forme grave. Vaovao hafa kosa indray, tratra ireo mpanao solika osika sasany ao Toamasina, raha ny fanadidina, fampifangaroana solika fandrehitra amina karazana asidra maro samihafa mba hitovy loko amin'ny gazole no osika nataon'ireo mpanao azy. Tsy fantatra mazava hatreto ny toerana anaparihan'izy ireo ny solika efa misy ireo fangaro izay. Cool TV Toamasina. Efa andro maro no reny fisina tambazotra mpanao solika osika amin'ny alalan'ny fampifangaroana ny solika fandrehitra amina karazana asidra maro samihafa mba hitovy loko amin'ny gazole ka amidy amin'ireo mpampiasa milina sy fiara lehibe izay tsy fantatra mazava hoe ao Toamasina ihany sa manerana amin'ny Madagasikara. Tsy fantatra mazava ihany koa ny toerana famarotana ireo solika osika voalaza ireo.
tamin'ny alalan'ny fanarahandi fiara lehibe iray avy nividy solika fandrehitra amina fatra maromaro nazahoana ny vokatra tratra ireo mpanao solika osika maro. Lehilahy dimy no voasambotra taorian'ny fanarahandiana tao, sarona niaraka tamin'ireo fitaovana sy solika fandrehitra amina fatra tsy voafaritra ary ireo asidra fampiasa amin'ny famadiana ilay solika ho lasa osika izy ireo amin'ny mahatambazotra azy. Toerana maro ato Masina no efa aray maso ahina ho mifandray tendro amin'ireo mpanao osika ireo. Solika fandrehitra amin'ny vidiny eny amin'ny toby mpanjinjara solika mahazatra no vidin'ireo mpanao trafika ary atao izay ahalasa azy ho toy ny gazole ka amidy amin'ny vidiny mitovy amin'ny gazole eny amin'ny toby fanjinjarana solika atrandy mba hahazoana tombony miopapana. Tsy nampahafantarina ny mpanao gazety ny toerana mazava natratrarana ireo solika ho ahodiny ireo. Miankina amin'ny valin'ny fanadihadiana izay efa nanomboka taoriany natratrarana ireto dimy lahy ireto avokoa no ahafahana mamaly ireo fantaniana be manodidina ny raharaha ity raha ny nabaran'ireo tompona andraikitra nanao ny tatitra. Ny eo amasiny no hisantatra ny famantarana ireo singa sy fitaovana rehetra nampiasaina ahafahana miroso amin'ny lamina amin'ny fanadihadiana. Anarana olona manana toerana ambony eto amin'ny firenena no ahiny maro ambadika izao raharaha izao raha ny resaka mandeha. Anisan'ny toerana mamokatra mangahazo maina betsaka indrindra ao amin'ny faritra Vakinankaratra ny distrikan'ny Mandoto sy Ankazimioritra. Nena amin'ny famokaran'ireo tantsaha tamin'ity taona ity raha nambaran'ireo mpanjinjara izay nandray ny vokatra izay. Araka izany, nahitana fisondrotana manodidina ny 10,000 ny vidiny. Cool TV Antsirabe. Anisan'ireo hanin-kotrana be mpanjifa amin'izao fotoana izao ny mangahazo maina. Raha ho an'ny eto amin'ny faritra Vakinankaratra manokana dia ny distrika Mandoto sy Ankazimoritra no tena mamokatra betsaka azy io ary manondrana izany. Manodidina 700 ariary teo aloha ny 1 kilao mangahazo maina, ankehitriny tafiakatra hatrany amin'ny 10 ariary no ivarotan'ireo mpandrinjara eto Mazoarivo Antsirabe. Misy karazany roa mangahazo maina amidy eto, ao ny antsoina hoe mangahazo malama sy mangahazo fotsikely na ny fohy tapaka, ary ity farany no be mpanjifa indrindra. Atao sakafo no tena ividianan'ireo mpanjifa azy io, atao solon'ny vary. Ao ihany koa no ahodina ho lasa provandy. Anaovana mangahazo dia anaovana provandy. Dia avy eo koa hohanina miaraka amin'ny tiatsaka ho an'ny olona mpanampy miasa tambary, miasa tany tiatsaka. Rehefa manao provandy dia mahalany eo amin'ny 100 na 100 mahery. Ary rehefa hoe vita ilay provandy ilay hohaniko soa dia maka tsikelikely 10-20 miaraka hoan'ny mpiasa. Amin'ity tao ity farany nahita mora azy ao ty 57. Dia izao 10. Sakafo ny tena akabeaza aloha zany hatreto. Satria tsy takatra ny olona intsony ny vidim-bary dia sakafo ny tena akabeazany fa tsy dia provandy kelikely. Raha provandy dia tsy mahalany kamy eo fa sakafo ny tena akabeazany ity. Eny ilay izy zany lafo ny vidim-bokatra rehetrarehetra tamin'ity dia tsy maintsy any amin'ny mangahazo ny olona manjifa dia manao stoko ohatran'ilay manao stoko mbary eny zany ny olona amin'ilay resaka mangahazo. 2 tonnes 3 tonnes ny lafiny, ndraiza tonnes ray arakaraka ny tsena. Azo tehirizina tsara ny mangahazo maina ary maharitra mambolana maro. Betsaka ireo tantsaha any ambanivohitra no manao tahiry azy io mba hitsinjovana ny vanim-potoanan'ny fahavaratra. Ho an'ny eto amin'ny faritra Vakinankaratra dia distrika Antsirabe faharoa sy ny distrika Faratsio no tena manjifa mangahazo maina betsaka indrindra amin'ny taonina maro. Avy any ampahavoatra Ankazimoritra Atsinanana Mandoto dia vidinay amin'ny zareo mpamboly dia hoentinay amidy aty Antsirabe. Any mpamboly izy zao 700, 709 dia amidinay 10 tonga eto Antsirabe. Rehefa tonga eto Antsirabe dia zareo avy any ambanivohitra Antsirabe indray Sahavotry, Faratsio, Andrakidavaka. Tsara ilay izy fa kelikely fa mitoetrandro satria maina ny andro dia maty sasaka amin'ny famboleny zareo fa izay kely vokatra no namidiny amin'ny fahalafosana. Ny olana dia lafo ampividianana izy dia sarotsarotra ny amarotana azy atsinjara eto. Eo amin'ny vao manomboka ilay maina voalohany iny izy mora fa manomboka zao izy ziska tonga orana tena lafo. Araka izany dia anisan'ireo toerana mamokatra sy manondrana mangahazo maina betsaka indrindra eto amin'ny faritra Vakinankaratra ny distrika Mandoto sy Ankazimoritra. Isan'ireo firenena ahitana trafika SAO na substance appauvrissant la couche d'ozone i Madagascar, araka ny nambaran'ireo officier de la police judiciaire misehatra amin'ny tontolo iainana. Tranga mateti-piseho eto amintsika ny fampiasana ireo akora voarary anamboarany vata fampangatsiahana. Fanadihadiana entiny onona saina.
Ankoatr'ireo trafikana zava-mahadomelona isan-karazany hita eto amintsika, misy ihany koa ny tambazotra manao ny trafikana SAO na ny substance approvissant la couche d'ozone, araka ny nambaran'ireo officier de la police judiciaire misehatra amin'ny tontolo iainana. Akora simika izay efa voarara ny fampiasana azy, saingy misy mampiasa eto amintsika ary barika no ampiasain'ireo olon-dratsy hanafenana azy. Misy ny trafika ary misy valeur be mihitsy io. Ohatra hoe amin'ny États-Unis zao no information ihany teo aorinan'ny drogue dia io SAO na hoe substance appauvrissant ny couche d'ozone no trafique be indrindra any amin'ny pays développé zany. Eto Madagasikara zany misy ny fiarahana amin'ireo mpitsirika maromaro miaraka amin'ny douane na ny commerce betsaka ireo produit ny fanaovan'zareo azy zany matetika indraindray anatina barika anankiray lasa misy compartiment anankiroa dia mety ataony ao amin'ilay compartiment iray zany ilay gaz izay tsy azo ampidirina fa le compartiment avy eto ambony kosa gaz afaka ampidirina karaha tsy rayon X zany no mijery an'ireny dia mety tsy ho hitantsika izay zavatra izay. Anamboarana ireny vata fampangatsiahana ireny io akora voarara antsoina hoe CFC misy manao trafika eto amintsika io, hoy ny OPJ misehatra amin'ny tontolo iainana, mandeha ny tsena noho izy mora. Amin'ny ankapobeny tany aloha tany zany misy ny atao hoe CFC chlorofluorocarbone. Io zany reny fahalalantsika azy amin'ny ankapobeny dia reny any anaty frigo na anaty chambre froide reny le manome an'le atsika iny zany. Dia ireny efa nisoloana taty aoriana natao an'le hoe HCFC. Zany hoe le HCFC io zany kelikely kokoa ny fiantraikany aty amin'ny sosona ozone zany, aty amin'le gaz à effet de serre dia izay no mahatonga an'le hoe aleo mampiasa an'le moins polluant moa izy amin'ny teny baiko lanatsiny. Dia ny olana koa mahatonga ny trafika zany zao hoe le CFC taloha izay manimba kokoa dia mora zany ny vidiny io ka izay no betsaka mihitsy zany ny olona mirona any amin'le trafika satria io rarana, izy rarana indray zany moramora kokoa dia zay ny antony ikonsome ny trafiquant anazy. Nisy ny ofana nomena ireo OPJ de l'environnement ahafahana manamafy ny ady amin'ireo trafika na akora simika manimba ny sosina ozone. Vaovao mikasika ny fanatanjahantena eo amin'ny taranja baolina kitra nandresy tamin'ny isa irano ohatra ny LG Plus avy eto Analamanga raha ny fanindrana tamin'ny Bamenda avy atsy Cameroun. Lalao miverina tafiditra ao anatin'ny Coupe de la Confédération africaine de football izay natao tetsy amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina androany. Varahantsika ny sary mikasika izay. Ho amin'ny maresaka iraisam-pirenena, iray andro mialohan'ny fanatanterahana ny fandevenana ny mpanjakavavy Elisabeth II, misesy ny fametrahana 4 fiara miory ataon'ireo mpitondra maro avy amin'ny firenena samihafa. Fanadidina eo amin'ny sariny France 24. Olona anjatony maro no milahatra tato anatin'ny ora maro iondrika eo anoloana ny vatapaty misy ny vata mangatsiaka ny mpanjakavavy Elisabeth II. Maro amin'ireo milahatra no avy lavitra ary ny safidy ny hanao veloma fara ny mpanjakan'izy ireo. Ankoatra izay amanjatony ihany koa ireo efa ny andro mialoha tetỳ an-toerana ho an'ny fanatrehana ny fandevenana ho toto-saina rampitso. Misy ireo nitondra tanty miaraka tamin'ny zanany ary nitoetra teny aloha ahafahana mitana ny toerana eny aloha ho an'ny rapitso. Hatramin'ny alina no nisesy ny famerenana fanomanana ny filaharana ho atao rapitso io. Ankoatra izay, nisesy ihany koa ny fametrahana 4 fiara miory nataon'ireo mpitondra maro avy amin'ny firenena samihafa androany. Isana natotosa izany androany filoha Frantsay Emmanuel Macron.
dia iny fanadihadiny ary no mamarana ny fampahalalam-bavao eto amin'ny Cool TV ho amin'ity alina ity. Izao ny isika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany, manome fotoananao ho amin'ny rapitsindray. Veloma tompoko. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Narahinao teo niaraka tamin'ny LMOI ny vaovao. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF, nanolotra ho anao teo ny fampahalalam-bavao. PEF, parcours études en France. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous a présenté Ni Vavao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.